Izay ny amin'ny voa fa nisy ny fampitambo-vao mikasika ny fanapariana vola vaovao na ny émission nouvelle gamme de monnaie nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta izay notanterana androany teny amin'ny lapany mahazo arivo. Milaza ny hitondra fanapanazavana ny avy eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara amin'ity herinandro ity. Izay ny amin'ny vaovao iny fa fangatana tany miisa 404 sy iray alina mahery amin'ny velaran-tany mirefy 4 sy 4 hektara no tsy maintsy hovitaina ao anatin'ny 5 volana any amin'ny faritra Pongolava iny. Tonga nanokatra ny fanatotosana izany tamin'ny fomba ofisialy omaly ny ministra Rafity Manana Narson misahana ny fananantany. Omaly ny sokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Tsirono Manjidy ny fampahafantarana ny mikasika ny fizarana titre fobe ho an'ny faritra Pongolava. Raha ny fanazavana ny meny tompony andraikitra dia velaran-tany hatrany amin'ny 800 amin'ny faritra Pongolava iny no mety ho voakasika ity resaka fizarana titre ity. Anisan'ny tafiditra ao amin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny no ny fampihavanana ny tany amin'ny malagasy. Raha jerevantsika raha totsika hoe 700 isanjato na 100 isanjato ny ady any amin'ny tribonaly eraky Madagasikara indrindra amin'ny faritra ambanivohitra eny ohatra dia ady tany avokoa. Inona mahatonga izany? Voalohany indrindra dia tsy fanananareo hoe taratasy tany amin'iza marina moa ireny, izay no mahatonga ny ady. Izay ny voalohany. Faharoa dia antoko ny fampandrosoana ny fananantany, fananana titre amin'ny tany. Izay ny antoko ny fampandrosoana satria tsy afaka mamokatra betsaka tsika, tsy atsika akoriny le tany, tsy misoratra amintsika akoriny. Izay ny tetikasa napetraka eo filoham-pirenena taminay. Raha diniantsika ataontsika hoe 5,000 isa-taona ny titre navoaka tamin'ireo fitondrana teo aloha. Isa-taona hoy amin'ity eto amin'ny faritra Pongolava fotsiny ny avy telo eny 15,000. Anisan'ny sehatra iray tena mbola betsaka ady amin'ny fitsarana ny mikasika ny resatandy sy fananantandy raha ny eto Madagasikara. Ny fahazahoana ny titre ny tany ihany no anovaholana ialana amin'ny 10 ka tombony lehibe ho an'ireo tany tsapamokatra izao ezaka petraka ny ministera misana ny fananantandy izao.